Alleloia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasa nababalala ny onana amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako miano aminareo eto amin'ity androany ity. Dia fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia tonoina amintsika ny fiadanan'ny tompo hanapaka anatintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto indray ka mihaino anay ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izaho ny akiradio ny akimedia ny mpikambana anaty vavaka fiambenana ary ny gropy izay maharesy dia tahiny tompony antsika tsirairay avy. Raha androany anao vao tafiditra eto dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary maretatra amin'ny farany dia nohy aloha fa misy afatry ny tompo tia nitenenina aminao androany ary tsy kisendrasendra no nahatongavanao eto amin'ity androany ity. Koa dia fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra arabaina manokana ianao dia raha tonga eto ianao vao androany vao tonga eto dia aza mihafafa fa fikambanana tsy mialon-javo ty fikambanantsika ity zay rehetra tonga eto dia raisina tanandroa daholo dia ny tompony eo ombantsika tsirairay avy dia mahareta hatramin'ny farany. Tahiny tompo manokana raha nabavintsika lovilitina niditra voalohany teto androany tahiny Jesosy ianao ary dia Andriamanitra manankarim-pahasoavana ane ombanao raha nabavy hita manokana ny fiainanao. Dia nanarakaraka azy teo raha latojo dia tonga soa ihany koa raha latojo dia Marizô dia tahiny tompo ihany koa i Tizanay Lina Rodine Marie Angela Io Kadaka Verselina fanantany misy teo Kadaka misy ve fandara tena misy alleloia. Dia Verselina Azaska Patitsy Preta Marie alleloia. Dia iza koa Rodine Marie Verselina Preta Artizanay Lina zany dia ao ihany koa Yama Terira Albenja dia ao ihany koa Contre Kamaradin'i Jesosy dia ao ihany koa Imapionina Justina Niantsa Bert Sava Rajonson Voanginy Irina dia ao ihany koa Nyaina Maheno Soa dia Rasoelina Natalie Terira Albenja Felana Rakoto Olga Pulcherie Erika Raka alleloia. Dia misy fita Tsiry Amboaramiel dia ao ihany koa i Marizô efa narabaiko teo dia ao ihany koa i Iaingony Irina Andriana Solo tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Dia ao ihany koa i Nenina Tansinolanina tahiny tompo dia tahiny Jesosy ihany koa Faliray Eritovo Randria Miajamaya Fanilo Zafandramanana. Dia ao ihany koa i Sandola Angela Io Vero Rasoa tonga soa Tody Rahono Soa Olgaran'Olo Soa Nirina Lanto Esni Jamila dia Sandola efa narabaiko teo. Tahiny Jesosy faly be loatra mahita anareo Nambinitso Makrina Noely Fanto dia ao ihany koa i zay Ranoro Soa. Dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy dia mahareta hatramin'ny farany isika rehetrarehetra. Daloha veloha indrindra ataontsika aloha dalohantsika hivavaka metraka izao fotoana izao mpiara-tanin'Andriamanitra ary indrindra hisaotra an'Andriamanitra ny ambola ahafahantsika indray miaona eto amin'ity androany ity satria dia zava-dehibe loatra ny ahafahantsika miaona eto indray androany. Farabeny Erika tahiny Jesosy miaona zavatra izay dalohantsika hivavaka ho an'ny fandarana metraka izao fotoana izao mpiara-tanin'Andriamanitra Andrina Suzela Skoda Leoni tahiny tompo ndao rehefa androtsika nabavintsika aina avy eto Frantsa izy nivavaka fanomboana metraka izao fotoana izao mpiara-tanin'Andriamanitra. Tahiny tompo raha nabavy aina hanao ny fitenenana. Tahiny tompo asidera dia isika rehetrarehetra miaraka hivavaka isika ary. Jesosy mbola misaotra anao zay amin'izao fotoana omenao anay izao. Misaotra anao Jesosy satria faly tokoa ny fonay raha mbola tafahoana eto indray amin'ity alina ity. Noho ny fitantananao sy noho ny fitiavanao sy noho ny fahasoavanao zany Jesosy ary noho ny fanondraponao no mbola navelonainanay androany. Mbola ahafahanay miaraka eto, mbola ahafahanay indray manandratra anao, mbola ahafahanay indray hiaino ny teninao sy hanandratra vavaka aminao eto Jesosy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao anay, misaotra Jesosy ny amin'ny fahasitrana izay nomenao anay, misaotra Jesosy ny amin'ireo zava-tsoa maro. Eny Jesosy isaoranay anao Jesosy na dia
mety ny fiainanay na tsy mety ny fiainanay amin'izao fotoana izao na ao anatin'ny alahelo izay na ao anatin'ny hafaliana be izay amin'izao fotoana izao Jesosy dia saotranao fotsiny izay satria mahagaga ianao ary Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra mitantana ny fiainanay isan'andro isan'andro ianao ary ny lalana hitondranao anay dia tsara foana Jesosy ary mbola mitaominao eto izay Jesosy dia fantatray fa mbola misy zavatra tianao ho ataonay, mbola misy zavatra tianao ho tenenanay, misy zavatra tianao ampianarina anay indray androany Jesosy dia indreto izay fa vonona anadio ny fonay izay amin'izao alina izao Jesosy mba handraisanay anao, mba handraisanay ny teninao, mba handraisanay ny fanahinao masina amin'ity alina ity Jesosy dia midina amin'izao fandarana izao, midina any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao Jesosy, midina Jesosy aminay izay miantso anao amin'ity alina ity na dia amin'ny toerana samihafa ary izay Jesosy dia fantatray fa ny fanahinao masina dia mbola hampiray anay eto indray androany dia miasa mahery Jesosy aoka ianao no hiasa, aoka ianao no hampiasa ny vavan'ny mpanomponao izay hitondra ny tenin'Andriamanitra eto, hampiasa ny vavan'ny mpanomponao izay hanandratra vavaka eto Jesosy ary ny fanahinao masina dia hampionona ny tsirairay avy na inona zavatra angatahanay sy ilainay sy zavatra mahatery anay amin'ity alina ity mahatonga anay tonga eto Jesosy dia ianao no hameno an'izany ary tsy tahaka ny idiranay eto tokoa no hivoahanay eto indray amin'ity alina ity Jesosy fa hiainga amina hery vaovao indray izay hiainga amina hery vaovao avy aminao indray izay Jesosy dia aoka ianao no hanjaka eto ny devoly ny Satana sy ny fanakorotanana rehetrarehetra amin'ny endriny maro samihafa izay mety havarinanay izay mety hampivily ny sainay Jesosy dia fatoranay amin'ny rahanao tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana amin'izao alina izao fa atolotra anao tanteraka ity fotoana ity, atolotra anao tanteraka ny fonay sy ny sainay amam-panahinay Jesosy manjakanao feno dia voninahitra ho anao irery ihany Jesosy Alleluia Amen. Alleluia, saotra betsaka indrindra andranam-bavy iaintsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay tena mamy ary tena mahafinaritra dia tahiny tompony ranam-bavy iaina dia Andriamanitra ny ombanao hatrany Andriamanitra ny hikarakaranao hatrany amin'ny fiainanao manokana, ny ara-panahinao, ny ara-nofonao tsy mba ho ataony diso anjara ary dia hijinja ioty an'izany vokatry ny fandraisanao anjara izany indray ianao satria ao amin'Andriamanitra dia misy foana ny valim-pity Alleluia koa dia mahereza dia tsotra mankasitraka dia mahereza hatrany hatrany Alleluia. Izaho mbola tsy narabaiko Suzel Sandola efa narabaiko Prétako efa narabaiko Samir Tansia Henriette Rasoa Alleluia Tina Rakoto Arzaka tahiny Jesosy Alleluia. Raha ny tena marina ny nisarahantsika teto ma loatra ny nampalahelo ohatry ny efa veritsika hoe tena ary raha amin'ny lafiny iray koa raha misy mijery dia ohatry ny hoe tokony miditra eto dia miafinendrika kely manao an'itany hoe matadidy madines tamin'izay tena hoe manao madines le manao somaso maintimainty be reny dia mody manao kazo bosy kely miafinendrika kely fa ohatry ny hoe tokony menatra hoe ny teny anareo dia tomany daholo tsika maly tsisy ngefa da dia maty zao dia nalahelo daholo tsika dia nampitao maniziko tenare za koa ary mba nitomany aike tsisy kory aiza kory zao totsy nandeha any izy to tsy nisy ninina ady rakoto salama koatra ny tetaitra tantaraiky zavatra nareo nisy ny dadabe anay ray andro efa tantaraiky anareo any efa misy mbola tsy nalala narary mafy izy efa lehibe moa izy efa lehibe izy efa tany efa 20 taona tany dia narary mafy izy dia rehefa narary mafy izy dia efa nandeha nakany daholo zay andro sabotsy hariva tamin'izany zay mbola kelikely dia tonga tao aminy tao dia niditra tao amin'ny efitranony dia nimakoana nitondra azy any amin'ny hôpitaly ka izy io mbola tsy niditra hôpitaly zany mihitsy miaramila mantsy ny dadabe anay io miaramila taty andafy taty izy tamin'ny deuxième guerre reny sergent chef dia olona matanjaka dia tsy mbola niditra hôpitaly zany fa rehefa mararirary kely eo izy dia sitrany eo fa tamin'izay izy tena hoe tapa-kevitra fa tsy maintsy hoentina hiditra hôpitaly
efa tonga atao daholo ny olona rehetrarehetra ny fianakaviany zay zany hoe ny zanany a sy zay zafikeliny efa nisy zafiafy koa ary tam'izany tonga atao an-tranony daholo teny tena anampalahelo efa tonga atao zay de niditra atao amin'ny chambrany de efa reraka be mihitsy izy de tenena am'izay ny azavainy hoe papa moa fiantsonay azy papa andao a any amin'ny hôpitaly tsika jabony papa de hozy izy fa tsy mahateny tsony andao tsika ho any amin'ny hôpitaly a fa sitrany ianao de tampotampoka teo am'izay ka be olo be moa tao am'le chambre de nisy anankiray nikika am'izay lasy papa de masony efa niakatra izy maso miakatra eny miakatra ny olona rehefa miakatra amin'ny masony a de atao inona izy rehefa ohatra hoe maty de le miakatra iny masony atao ahoana atao le ohatr'izao sady zany de nahirina ohatr de tonga de efa nitomany ny olona nisy anabaviko kozinako zay tonga de niazakazaka nitany farany ambany de nikikika ny tabataba eran'ny tokotany maty papa de nisy olona hafa tonga avy tany ny olona zay mbola tonga tany arina tany ambavady de efa naheno hoe maty papa de niazakazaka niakatra sady nitomany daholo de ny taty ambony efa nanao ohatr'izao tamin'ny masony fa zatra nahavariana izy le nanao maso ohatr'izao de natao ohatr'izao ny masony de tokony hoe iny mirehatra iny misoratra iny de atao ohatr'izao de tokony ho kipy fa i papa indray natao ohatr'izao de mbola nirehatra ay papa mbola tsy maty fa nandinika fotsiny ho any amin'ny hôpitaly zany de ahoana de ny olona rehetrarehetra niakatra amin'ny masony de efa nisy nanirina fa mbola niratra izy de ohatr'izany tsika maly sa ahoana efa nitomany teto tsika efa indry de tsy fankahita tsony ndry tena lahelo fa ny zavatra nampalahelo nentina tany amin'ny hôpitaly papa ny alina an'iny ny harivan'iny niampihitra tamin'ny folo maraina de maty izy sy nirana atao ohatr'izao tsony ny masony fa tena to de nikipo azy zavatra tiako tenenina de zao isika teto ny vavaka ary nitentsika raha sanatry satria kosa de efa telengeza be eto andafy reo hoe mory avana no miteny akoatra ny zavatra zay mba hitantsika hoe tena isy a io a tena famerenana hatramin'ny voalohany zavatra rehetrarehetra io tena laza be iny a vao mahaly androany tamin'ny efatra ny fiandrasana an'io androany tamin'ny efatra io ny ankizy tato amin'ny gropy amin'ny telo mbola misy adiny ray anahoana ihany za koa tany amin'ny toerana nesako mba tena nihitry jesosy ahoana ty de nifampahery de eo mieritrrehetra ahoana tokoa moa zany jesosy de tsy fankahita am'ireo rahalasana bavy reo tsony neny mivadiny tena ianay jesosy ty ho ny afaka tapa-bolana roa hery tokom-bolana miverina ny connexion na ray volana olona efa ketraka daholo reny eo mety efa olona efa sanatry miverin-dalana de ahoana jesosy ny mety atonga an'izany zany tiako lazaina anareo de zao tsika tsy maintsy mivonona ary tsika tsy maintsy a mifampitandrina tsika tsy maintsy mijery de ny meloa hoe ahoana tena mbola zay mihitsy ny erika tena mbola niandry ny tonga teo daholo zay rehetrarehetra de nentina tany amin'ny hôpitaly am'izay izy de tany hitany teo daholo zay marina mihitsy ny tenin'ny erika satria zay tam'izany a de rehefa ohatr'izany de tonga daholo rehefa misy tsy salama zao ry havana malala isaorantsika an'Andriamanitra ty andro androany ity indray fa mbola tapa-voretsika araka ny teny anabavy Noely Fanto misy zavatra sasany efa mikorotandrotana am'izao tamin'ity androany ity isaoran'Andriamanitra mbola tsy mikorotana ny connexion ny andro anankiray manatombo amin'ny fiainantsika de isaorantsika an'Andriamanitra alleloia ny rapitso isaorantsika azy fa mbola afaka kalaza amin'ny fahatelo taon'ny akiradio tsika mizy amin'ny sabata mbola isaorantsika azy fa za de teny aminao anefa isika eto de olona tsika nareo aza mieritrretra mihitsy mampitahotra zay olona mampitahotra manao zay mampiroro fotsiny sy ny sisa tsia eritreretinareo fa aorianao am'izay sanatry ary tsy ataoko sanatria aloha izy satria zavatra igny efa programandry zareo hoe azonareo ny fotoana fotsiny no hoe ahoana ny rovinany tena natanterahany an'le izy am'izay fotoana zay tsika tsy fampiresaka ohatr'ireny intsony de tomany fandroana de aveo indray de madinesy firy riavana nanovako eto azonareo fa ny tiako lazaina hoe am'izany fotoana zany efa fantatrareo zao ny avatravatry natao taminareo maly
rehefa tonga zay zavatra zany hoe zao le dadabeanay tsy maty tamin'iny andro iny fa maty any izy ny ampison'iny tsika tsy fantatritsika roviana no tonga indray zay zavatra zay angatantsika amin'andriamanitra mbola mba hoe iny na tsy ho tonga mihitsy mety hitentsika engany tsy ho tonga mihitsy fa tenenanareo fa zany zavatra zany tsy maintsy hitrangy zany eto amin'ny tany iainantsika ity zaho no tenareo fa manaovanareo recherche jereo fa zahatra mitranga any Australie ohatra amin'izao fotoana izao any Australie fa tiako lazaina anareo a soratsika n'Andriamanitra ny andro androany zay tena faly tena ikaika-piderana fifaliana tsisy ohatr'izany halleloia hoe mbola nisy ny connexion eto indray tsika de rapiditsika ohatr'izao halleloia miaraka amin'ny popcorn rehetrarehetra fa ankalazany mba fahatelo taontsika de zavatra nafinaritra anay tam'le maly a nafinaritra tamitsika rehetrarehetra tena hitanay eo am-potsika rehetrarehetra ty fandarany ty ary misaotra anareo nitomany kely teo daholo ry Erika zany ma anaty Zoom any Erika zo amin'ny teny tomany te hitomany eny misy indray aloha tsy nitomany mihitsy misy tena tonga de mahery finoana ve mitsa hoe mahery finoana e fa isaorana antsika n'Andriamanitra mbola etotsika de hitanay tsapanay fa tena oamponareo zao fandarany zao ary mahatonga anay a mahatonga antsika foana hoe hiezaka foana tsika ny anao a ny sady azo amefa tsy nitomany fa so amefa tena niteny hoe tena tsy tapak'izany io sao fa betsaka kosa aloha nitomany satria nieritreretra raisina tokoa hoe tena raisina tokoa raha tena raikitra tokoa zay mety hoe tsisy androany zany a fa ny aho de tazomiko ny teniko a za efa mampitandra anareo fa io tsy maintsy isy io tsy maintsy isy io na androany na rapitso na tsy amin'ny lovia zay mahatonga antsika niomana fa leo maly kosa aloha tena miteny daholo ny olona de isaorana antsika n'Andriamanitra tao ambadiky zany nge tsika nivavaka tao ambadiky zany nge etretinareo fa zay ato fatatrany teny hoe Jesosy any de mampalahelo ange zany hoe ataoko ahoana zany ravana rehefa arivo ohatr'izao de tsy mifankahita aminareo eto nefa mipoakatsaka ny endry Suzelle mety efa voavidy gamo Suzelle aloha sady mihinana poakatsaka tomany tezitra kely mihitsy mihinana le poakatsaka satria efa tsisy tsony na iza le fandarana iza le anniversaire fa isaoranay anareo e isaoranay anareo satria namasonareo bongo sy ndranomasonareo latsaky reny tena profim-pitiavana be tsy hoe tsy nitomany nareo de tsy profim-pitiavana eo koa tsy maintsy misy foana ny mahery de misy foana koa mampahery hoe tena tsy tapak'izany io fa korazy tsika alleloia de isaorana antsika n'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa vandro ny endry lovia fa voavidy ny vandro de atao ahoana moa fa de hoanitsika ny vandro rapitra tahiny tompontsika rehetrarehetra androantsika ampahery zay rehetra voatonga eto mbola misy olona mantsy ao miditra eto androany mbola tsy mahafantatra n'zany zavatra resahantsika zany fa inona ary ty fandarany ty a de fandarana ampaherezana atsika rehetrarehetra ary raha tonga eto anao androany ohatra somary ozy ianao hoe angelako aloha tena tsy mitomany zany izy de raha androany ao voatonga eto de teteny aminao manao hoe natokana ho an'ny olona kivikivy ato am-boalohany de ho ampaherezana zany olona zany mahereza ianao de tahin'Andriamanitra ianao fa za koa mino fa raha tonga eto anao ka ohatrany somary mahatsapa ho resiresy ianao a ohatrany mahatsapa hoe tena ohatrany ahoany ty fiainako ty a de teny aminao hoe andaotsika hiarivavaka andaotsika hifampahery a fa tsy maintsy ho avy a ny anjaranao neny nataonkony a efa ny andro kely ery sady toia hoe fomba mahazo iry a de hilovika sady fa isaorako lehibe tsy milofiky zany ianao a ho tahiny tompo ianao a zany anafara tamin'ny papako raha tsy andrinina de salama tsara fa zanaza be zay ko nge fa lavatra fianakaviana e fa nareo eto zao mba hoe any amin'ny fianakaviana koa zao mbola hividy madineso vaovao koa tena tsy fantatry ny olona fa eny hoe nandainga za tsy mandainga ka ary am'izany fotoana zany tadidiny hoe tia kely tenen'ny rahalarado a de ho tahin'ny tompo a isika rehetra akivandro ndao ary a mahereza hitsy amy tolotentsika ordinatery ty a ianabavitsika $100 no hitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany a de ranabavitsika bety de vavaka amin'ny firenena dao ary ifampaheritsika am'tiry ty hoe ndray androany ange ny anjaranao koa tsy maintsy ho avy a ndray androany a tsy maintsy isokatra io fiainanao io a raha tonga eto anao ohatry ny kivikivy ohatry ny malelo zao ny teninay anao fiainandreo olona rehetra mipolo hitanao reo efa mijery matetika eto foana de teto mba hanaovan'ny fiainany na hoanany tsy hovetiny ianao ary nenay koa rehefa mifaina tamin'i Jesosy de mba hanovainy ny fiainanay tahiny Jesosy de mahereza meno finaritsika rehetrarehetra alleloia
Daoary. Daoary, lasarytsika. Halleluia. Indray androany indray androany tsy zao foana ny fiainanao e tsy io zany ny fiainanao tsy mijanona amin'io ny fiainanao ny tompo mbola hita ny fiainanao e tsy maintsy hijery anao Andriamanitra maina mbola iondrika eo anatrehanao Alléluia. Zany ny hira atsika zany a tsy mijanona ohatran'io ny fiainanao raha ohatra anaty ady ianao raha anaty olana ianao ohatra mandalo sedra mafy zao fiainanao zao a ary mampahery an'ilay ranabavy izay nresaka tamiko fako malialina
Fako malialina hoe mandalo ady mafy ny fiainana. De teteny aminao ary na bavy manao hoe tsy io foana ny fiainanao a. Apetrao amin'Andriamanitra fa tsy nisy fiainana napetraka teo amin'Andriamanitra nepotika izany a, fa potika mihitsy no akambany indray. Halleluia. Misy lakôly spesialy anganan'Andriamanitra an'io a, anambaran'Andriamanitra an'io a, de ny rahan'i Jesosy zany. Mahato antsika Jesosy manana antsika fiainana, te hanana antsika fiainana be dia be a, de tahiny Tompo a isika rehetrarehetra. Ndao antsika hihaino toriteny, de ao toriteny tsika hihaino hira anankiray mahafinaritra be a, surprise kely a, de andao aloha tsika ary hihaino tenin'Andriamanitra avy hatrany izay rahantsika amin'ny anabavintsika $100 amin'ity androany ity. Mino aho efa vonimbonina ianareo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ka de andao ary tsika hiditra avy hatrany amin'izany. Raha misy mbola tsy narabaiko teo misy fita verina sao efa narabaiko daholo kamba, de tahiny Tompo ary tsika tsirairay avy de mahereza daholo hoy izy ny vadiny anabavy Angela. Ndao ary tahiny Tompo ary mihaino finaritra de verina eto rehefa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Tompo isika rehetrarehetra mihaino finaritra ary. Tahiny Tompo ranabavy $100. Tahiny Tompo pastera, de tahiny Tompo antsika rehetrarehetra zay magnaraka sy mihaino ity vaovaka fiambenana ity. Faly indray ny tenako satria de mbola tafahoana eto antsika amin'ity androany ity. Alleluia. De raisiko fahasoavana lehibe ho ary havana no zaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra zay hozaraiko amintsika androany de tenin'Andriamanitra hitantsika amin'ny bokin'ny Josoa toko telo amby roapolo de vakitsika manomboka amin'ny andininy fahaenina farangantsika amin'ny andininy fahavalo. Josoa toko telo amby roapolo de vakitsika manomboka amin'ny andininy fahaenina farangantsika amin'ny andininy fahavalo. Raha samy mahita zany tenin'Andriamanitra izany tsika de ara-maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy ianao zay rehetra voasoratra amin'ny bokin'ny lalan'i Mosesy, mba tsy hivily ianareo hiala na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba tsy hinkanesanareo amin'ireo firenena sisa amin'ireo na ny anaran'ny Andriamanitra dia aoka tsy ho tonononareo na hampianananareo akory aza manompo azy na miankohoka eo anatrehana, fa Jehovah Andriamanitra ireo ihany no ifikiro ary tanataonanareo mandraka androany. Alleluia. Ny soramanjo mivako toy izao manao hoe fananarana nataon'i Josoa. Eto moa ry havana de mananatra ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa niara-dia tamin'Andriamanitra ireo izay efa mahalala zay sitrapon'Andriamanitra ireo Josoa eto amin'ny tenin'Andriamanitra ity. De izy moa efa niroso lehibe fa niroso amin'izany hoe fanterana izany, efa nalala zavatra be dia be momba an'Andriamanitra izy de nanapetraka fananarana. Atsika moa ry havana de manampetrana itsika mifampahery, misy manampetrana itsika hoe mifanerasera satria de manampetrany ny fotoanantsika. Ito koa de ny tenin'Andriamanitra de mampahery antsika rehetrarehetra, mitodika amintsika rehetrarehetra zay efa nalala sy nafantatra hoe sitrapon'Andriamanitra, sy za hoe famonjena efa nataon'Andriamanitra tamintsika rehetrarehetra. Satria de Andriamanitra de tena tia atsika ary tsy ho tiany very itsika na dia iray aza, fa mananatra atsika izy satria de tiany isika ary ava-malala. Fa eto any tenin'Andriamanitra de amin'ny andininy fahaenina manao hoe dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy ianao zay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalan'i Mosesy, mba tsy hivily ianareo hiala na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Alleluia. De io moa ry havana de ilana fitandrimana, io ara-panahintsika, io fijoroantsika, io ilantsika hoe fitandrimana io ry havana, satria de amin'izao fotoana izao de betsaka ny zavatra zay tsy sitrapon'Andriamanitra ary mitsangana devoly mba hampiala indrindra itsika efa anatin'ny fahamarinana, atsika efa mahafantatra sy manao zay sitrapon'Andriamanitra io mihitsy no tiany devoly haravana mba tsy fanakaiky amin'Andriamanitra itsika, mba hisarika amin'Andriamanitra isika. Zany no tanjona ny devoly. Fa ito ny tenin'Andriamanitra de mampirisika atsika tsy hiala amin'izay rehetra voasoratra amin'ny bokin'ny lalan'i Mosesy. Zany hoe bokin'ny lalan'i Mosesy moa ry havana
afatr'Andriamanitra nampitondrana Mosesy, tsy hoe izay sitrapon'ny Mosesy kory aza fa izay afatra, izay sitrapon'Andriamanitra nampitondrana Mosesy. Izay ny hoe amin'io baiboly io ry havana, ao ny afatr'Andriamanitra, ao ny sitrapon'Andriamanitra, ao no mahavelona antsika, ao no mahavonjy antsika amin'ny alalan'ny zavatra tandremantsika ao anatin'io baiboly io. Fa amin'izao fotoana izao ry havana, betsaka ny zavatra mifanohitra amin'io zavatra tenenin'Andriamanitra io. Fa eto ny tenin'Andriamanitra mampahirentsika mba tsy hivolintsika nao amin'ny ankavanana nao amin'ny ankavia. Atsika moa ry havana eto an-tany dia manan-tsafidy. Misy safidy lehibe eo ataontsika, na atsika hijoro amin'izay lazain'Andriamanitra, na itsika hijoro amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Fa mampahirentsika eto dia mijorotsika amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Tandrema tsara ny ara-pananao fa tsy tiany devoly mahita anao ny ovafo io, tsy tiany devoly mahita antsika mandray valim-bavaka sy manam-piadanam-po io. Dia izany mba hiala amintsika, izany fiadanam-po sy fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Eto ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 7 milaza hoe mba tsy hankanesanareo amin'ireo firenena sisa eo amin'ireo na ny Andriamanitra dia aoka tsy hotononareo na ampiainanareo akory, ary aza manompo azy na miankoky eo anatrehany. Haleloia. Atsika moa ry havana dia toerana rehetra izay misy atsika dia samby amin'ny, tsy voatery hoe kristianina ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ity, samby amin'ny Andriamanina, samby amin'ny zavatra izay nono, samby amin'ny zavatra izay tompony. Fa nefa ry havana dia tsy misy lehibe mohatra an'io Andriamanitra izay vavanintsika amin'izao fotoana izao. Tsy misy Andriamanitra lehibe mohatra ny Andriamanitra izay fantsontsontsika eto isan'andro izao. Dia sitrapon'Andriamanitra tsika raha miankohoka amin'ireny, sitrapon'Andriamanitra tsika raha miantsoantso ireny. Fa Andriamanitra irery ihany miankohofantsika, izy irery ihany no tompontsika. Amin'izao fotoana izao no tena hoe manao fandraisan-dahatra ireo dia manao izy ireo mahery manao izy ireo tsy misy tonizy fa nefa ry havana fitika ireny, tsisy dikany ireny, kely dia kely ireny. Fa Andriamanitra vavantsika irery ihany no mahavonjy, izy irery ihany no nanao ny lanitra sy ny tany. Fa ireny tena tsisy dikany dia aza mba miankohoka amin'izy ireny. N'aiza ny toerana misy ianao, n'aiza ny toerana izay alehanao, tsarova fa Andriamanitra irery ihany, Jesosy Kristy irery ihany no famonjena ho antsika rehetrarehetra. Dia eto amin'ny andininy 9 dia milaza hoe fa Jehovah Andriamanitra ireo ihany no fikiro araka nataony ianareo mahandraka androany. Aleluia. Dia eto dia amin'ny farany amin'ny andininy 9 dia mampirisika antsika hoe fikitra amin'Andriamanitra irery ihany. Satria moa ry havana eto amin'ity izao tontolo izao ity ahitantsika fahoriana lehibe. Fa nefa ry havana Andriamanitra irery ihany no afaka mamonjy antsika ao anatin'izany. Izy irery ihany afaka hiady ho antsika raha misaraka aminy antsika. Dia misy tenin'Andriamanitra dia tsy mahefa antsika manao na inona na inona, tsy mahavita antsika manao zavatra raha ny Andriamanitra no isarahantsika. Fa mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe mifikira aminy, aza miala aminy na inona zavatra izay miseho aminao, na inona toerana izay alehanao, fikiro foana Andriamanitra, ataova izay lazainy. Fa izy irery ihany no manam-pahefana, izy irery ihany tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika. Haleloia. Dia igny ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nozaraiko tamintsika androany dia samby maherezatsika hanao izay lazain'Andriamanitra. Aza miala amin'ny baiboly ao ny fiainantsika, ao ny zavatra mety alaintsika tahaka. Aza miankohoka amin'ireo Andriamanitra madinika ireo, fa fitika n'ireny ary tsisy dikany koa ireny. Fa Andriamanitra irery ihany, izy no lehibe indrindra, izy no mahavonjy antsika. Dia tazono ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra anao, tazono ny fahamasinana izay efa nananao. Fa io ihany afaka tafitantsika, io irery ihany no lalana ahafahantsika hiona amin'Andriamanitra amin'indray androany. Dia samby amaherezatsika ry hava-malala dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, dia fiadanana kosa ho antsika rehetrarehetra. Dia misaotra antsika rehetrarehetra izay naharitra ny aino. Aleluia. Amen.
falifaly kelytsika miaraka aminay a groupe zay maresy miampany zay tonga taty an-trano a volona vitsivitsy lasa zay ohatrohatr'ireny ny fifaliana alleloia rehefa ao am' jesosy alleloia tsy afaka manao ohatr'ireny moa tsika rapitso satria en ligne ny fiarahantsika eto rapitso a fa izarana aminareo fotsiny hoe tatahaky ireny tsika rehefa mba tafaraka miara miteran'andriamanitra manompo an'andriamanitra alleloia de ho fifaliana tahaka ireny foana reny no fiarahantsika sy ny fiainantsika raha lasa napavy-malala ao am' jesosy koa de mahereza nafinaritra iny a nafinaritra le fiarahantsika iny ino moa nataontsika tamin'iny fanosorana moa nataontsika taty tamin'iny sa natory taty daholo tamin'io fa tena nafinaritra nafinaritra fangatantsika amin'andriamanitra mbola hiverina indray reny rehefa any arina any alleloia nitoerana misanay moa lavitra akaika fa nefa de ry zareo avy any Allemagne tena tonga daholo tamin'ireny hatrany Suisse ny avy any Suisse tonga alleloia de ny teto Frantsa moa de tonga daholo ihany koa hatramin'ireny Manambotsoa tonga taty ry Filana Rakoto ry Fleur ry Zamina ry Aina ankoatran'ry zareo ry Filana Rakoto mazava ho azy alleloia tsy tonga ny zareo tao amin'ny tany Koweït sy Chine sy États-Unis ny tany Grenoble koa tsy tonga de ny tany amin'ry sasany koa tsy tonga fa zay tonga kosa aloha de ny falina ary faly ray ritovy tonga tahiny tompontsika rehetrarehetra mahafinaritra ireny fa hoaverintsika ireny rehefa orina raha mbola meny tompo fotoana isika hitra amin'ny ten'andriamanitra ary tsika ten'andriamanitra zay mahafinaritra nety ny anabavintsika en $100 misaotra betsaka raha anabavy $100 makasitraka indrindra anao tamin'ny toriteny zay nentinao fa tena sady mamy ianao zany de anisan'ny tafiditra anatin'ny groupe-ny Rahalahy Jonatana Filana Rakoto Fity $100 nisy tsy tonga ao aoriana koa tonga nisy Rahalahy Tery Albenja alleloia tamin'ny Pentecoste tokoa ka iny de mbola ho avy ozy ny aina maheno soa tonga satria raha any Italia de afaka tonga taty ohatrany zareo avy any Suisse any alleloia de hazavana labaraka ozy izy berta de mahafinaritra raha nabavy $100 tsara be le toriteny nefany foy fa mafonja ny anisan'ny olona mpanao toriteny latsaky ny 4 minitra reto mantsy
de ry zareo reo Filanarakoto, Jonathan, Fity, i $100 ary Mami reny mpanao toriteny fohy fa mafonja de reny groupe mpanao mihoatra ny 10 minitra mafonja ihany koa fa de tahiny tompo ianao a de mitombositra de mitombofa soavana de Andriamanitra manankarepa-soavana ny amaly fitianao ranabavike de ampiasain'Andriamanitra foana ho mpitoriteny ho ampiasain'Andriamanitra hatrany any ranabavy $100 tahiny Jesosy isika rehetrarehetra de misaotra anareo ihany koa mampahiry azy ireo satria nareo mampahiry azy ireo de mahatonga an'izy ireo tena hoe mbola androso bebe kokoa ndray ny fakasitrahana ataonareo ireo de raiketin'ny zareo ao po de mahatonga an zareo indray hoe tena mbola anao ndray za mbola anao bebe kokoa ndray za orinao satria nampaherin'ny olona ny zavatra izay natao de ho tahin'Andriamanitra Josoa tokony Josoa toko 7:20 andininy fahenina ka hatramin'ny 10 no novakin'ny anabavintsika ateo. Alleluia. Fa ny akosa vakiko hatramin'ny za kosa maka an'io de avakiko hatramin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 1:10 no hovakiko. Alleluia. Soramary de fananarana nataony Josoa. Fananarana fa tsy fibedesana. Ny fibedesana efa tsy fananarana intsony. Ny fibedesana tao aorinan'ny nanaovana zavatra tsy nety. Ny fananarana indray eto rehefa koa fananarana mbola azo lazaina koa rehefa avy nizatra tsy nety atao de anarina Andriamanitra tsika anarina tsika. Fa teto ny zavatra tiana tenenina nianatra nataon'ny Josoa de mba tsy hanaovana ratsy. Mba tsy hanaovana le zavatra mety abedy rehefa ao aorinao. Alleluia. Tena nanatra Josoa satria naninona? Satria tiany Josoa efa antitra mantsy Josoa teto. Ary ny akabetsahan'ny olona rehetra ao amin'ny Baiboly ao de manafatra rehefa efa antitrantitra izy. Ianao koa rehefa antitrantitra mba manafatra farany ny zanakao ary aza miandry anao antitra ihany koa fa ampianaro ny zanakao ny lalana zay tokony alehany, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Ary raha misy lalana tsara tsika mampianatra fahalalam-pomba ny zanantsika, ampianaro fahalalam-pomba ny zanakao, ampianaro miaraka amin'olona ny zanakao, ampianaro miaina ny zanakao fa aza tianao ampianaro azy ny momba an'Andriamanitra. Raha tianao ny zanakao hanana fiainana vanina, tianao ny zanakao ho tafita soa de ampianaro sy resao azy ny momba an'Andriamanitra raha lasina bavy-malala. Ary tiany Josoa hito io satria tsara fantatritsika fa any amin'ny toko mandingana anankiray talohany io zany amin'ny toko 20 ny farany Josoa toko 20 ny soramandry de zao tahiny tompo aloha mirarako toarmanina fa androany vao nahitanao teto de tonga soa ianao. Ny soramandry de natanterahany teny rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Vakiko nge io hoe Josoa toko 20 fantoritsika ihany izy io. De nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra zay nianiana nomeny ny razany ary nandova zany izy hoe kanonina teo de nomeny Jehovah fitsaharana amin'ny manodidina izy arak'izay rehetra nianianany tamin'ny razany. Ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony na janona teo anoloany fa natondro Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na de kely akory aza zava-tsoa rehetra zay nilazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa izany. Zao ry havana. Avy nandalo zavatra sarotra be sady mafy be reto zanak'Israely reto. Efa-jato taona mahery izy azafady efa tetonka mira de tonga soa ihany koa mira androany. Alleluia. Avy nandalo fiainana sarotra tena tsy fiainana akory ny filazana an'izany ny zanak'Israely. Nandalo ady mafy tsy mbola nisy ohatr'izany. Efa-jato taona mahery. Fa rehefa nanaiky kosa nandeha niaraka tamin'Andriamanitra de ny zavatra nitranga nampanantenaina aloha. Alleluia. Andriamanitra de mampanantena aloha Andriamanitra.
mampana tena mandefa teny aloha Andriamanitra. Iny teny iny zavana malala, ny teny ataon'Andriamanitra tonga eo amintsika raha matoky isika de tsy teny tsony iny fa lasa tonga nofo. Alleloia. Zany hoe lasa tonga tena izy, lasa mivaingana reny nosofinao fa lasa tsapainao iainanao. Alleloia. De tanteraka le izy. Hoy tena hoe tsisy latsaka na de ray aza zay nolazain'Andriamanitra. Ary rehefa antitra Josoa de ny zavatra tena mba tiany Josoa natao ry havana malala de ny mba hitohizany zany fiadanana zany. Mampalahelo fa matetika ny fotoana hijalian'ny olona ananan'ny olona fiainana mampalahelo de betsaka lavitra noho ny ananany fifaliana. Zao ry havana malala, tsy mety maharitra amin'Andriamanitra ny olona. Tsy mety maharitra mitoetra eo amin'Andriamanitra ny olona, indrindra rehefa tena mety ny zavatra ataony. De ny ianao efa 100 taona no andevo fa ny adanan'ny zanak'Israely indray tsy efa 100 taona. Taorian'izay ny antony mora niala tamin'Andriamanitra de tonga indray afatesana ny tambony ota de tonga indray ny olana, tonga indray ny ady. Tsy nahay nitazona le inona, tsy nahay nitazona le fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika manao zay mahafaly an'Andriamanitra de ny fahasoavan'Andriamanitra mitoetra eo amintsika. Alleloia. Tsy nisy mihitsy zany hoe manao zavatra mety ianao de ataon'Andriamanitra tsy mety ny fiainanao. Tsy mitombony zany. Efa misy tsy mety ary ataontsika mbola ataon'Andriamanitra mba metimety eo ihany mba hitazomany antsika ho tia azy ry havana malala. Maika avy efa manao zavatra tsara tsika ho an'Andriamanitra. Ary io tiany Josoa nananarana ny olona, tiany Josoa hitohy ry havana. Tiany Josoa hitohy ry havana le fifaliana. Sitrak'Andriamanitra ky ry havana nanome anao fifaliana mitohy e. Sitrak'Andriamanitra ky ry havana nanome antsika fiainana tsy tapatapaka hoe miadana kely de malahelo de miadana kely de mandalo ady. Sitrak'Andriamanitra nge ka nitany fiainantsika, hampandeha tsara ny fiainantsika. Jereo tsara fa nomen'Andriamanitra fitsarana. Ianao hoe mety olona hoe mena fitsarana, ianao mety hoe ny zanakao an-trano raisao amin'ny fiainanao fotsiny izy hoe manan-janaka ianao de endry be mihitsy ny zanakao, endry makatoanao ho endry tsara de tampotampoka eo tonga de alainao fekibo ohatra. Fa manina ary dada to mba te hikapoka fotsiny zange endry fantatro fa endry fa malahelohelo fikapohana. Nahita an'izany anao? Tsy misy zany, tsy misy zany. Fa rehefa mandeha tsika mahitsy anatry an'Andriamanitra, manao zay tian'Andriamanitra de ataon'Andriamanitra koa zay mety amin'ny fiainantsika. Alleloia. Andra teny aminao androany fa io ny antony fananarana Josoa, tiany hitoetra eo foana, tiany hitoetra eo amin'le Josoa 2:20 foana ny zanak'Israely. Satria fantany fa Andriamanitra tsy miova. Fantany fa Andriamanitra tena rehefa manao ny mety tsika, rehefa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika de sitrak'Andriamanitra ny hitany fiainantsika ary tsisy antony tokony hanovan'Andriamanitra an'izany. Alleloia. De nananatra izy hoe ary rehefa ela taorinan'ny any amin'le Josoa 4:20 tsika zao andiny voalohany. Ary rehefa ela taorinana nanomezan'i Jehovah fitsarana ela ho an'ny Israely de afaka fahavalo rehetra manodidina ary Josoa de efa zokiolona sady nandroso fahanterana. Alleloia. De natsony Josoa ny Israely rehetra sy de ny loholony sy ny lehibe ny ara-mitsara azy ary mpiveazika ho izy taminy. Efa zokiolona azy aho ka mandroso fahanterana. Ary ianareo efa nahita zay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ireo firenena rehetra teo alohanareo. Ko Jehovah Andriamanitra reo no niady ho anareo. Indreo efa voazarako ny lova firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa hatramin'ny Jordana mba amin'ny firenena rehetra izay nifongorako hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Efa lehibe Josoa tamin'io.
ary nanao le didin'olona lehibe izy tena niny nanafatra fitiavany zany tsy tiany andeha tsy tiany andeha am'izao fa tiany a nametraka zavatra tsara de afatra mazava sy mahafinaritra ho an'ny zanak'Israely ary Jehovah'Andriamanitra reo izay nandroaka ireny teo anoloanareo le fahavalo zany a de ampiala azy eo anoloanareo ary andovan'ny taninareo araka izay nolazain'i Jehovah'Andriamanitra reo anareo andininy fahenina de mahay reza tsara ianareo hitandrina sy anao zay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàn'i Mosesy mba tsy vely inareo hiala amina ao amin'ny ankavanana ao amin'ny ankavia mba tsy hakanaisanareo eny amin'ny firenena sisa eny aminareo ny anaran'ny Andriamanitra tsy aoka tsy hotonononareo akory na ampiananareo io mampianiana anareo manao fianianana zany ary aza manompona mikohaka eo anatrehany fa Jehovah'Andriamanitra reo ihany no ifikiro araka ny nataonareo mandrakandroany fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehova ary tsy nisy olona nahajanona teo anoloanareo mandrakandroany lehilahy ray aminareo anenjika ny arivo fa Jehovah'Andriamanitra reo izy ny miado anareo araka ny lazainy taminareo de tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tiany Jehova Andriamanitra reo. Halleluja, halleluja, amen. Zany ny afatra zany rehefa ary afatry ny olona ty miteneniny daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'izy ireo ary nampahireziny zavatra tsotra ray tandremo ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàn'i Mosesy. Marina ny tenin'ny Sandola tsy lalànan'i Mosesy fa lalànan'Andriamanitra nampitondraina amin'ny Mosesy. Mosesy de tsy mpanao lalàna, Mosesy tsy député, tsy sénateur, tsy ino izy ty inona moa le mpampanao lalàna ino moa le mpampanao lalàna amin'ny fitsarana reny tsy magistrat tsy nitsiny mpampanompon'Andriamanitra ary ny teny sy nanoratra ny tanatsoratra izay nitenen'Andriamanitra taminy teo amin'ny vady fisaka ngerana ka tanan'Andriamanitra nanoratra ao moa ny ahafahan'ny olona miteny hoe lalànan'i Mosesy nefa ny tenin'Andriamanitra de milaza fa ny tanan'Andriamanitra nanoratra teo amin'ny vady fisaka ka Mosesy tsy manana lalàna fa Mosesy koa nitandrina ny lalàna iny fa lalàna tamin'ny andron'i Mosesy izay nampitondraina Mosesy de mazava ho azy taty amintsika zao aty an-davitra misy hoe loi Tobira taloha tamin'ny andron'ny ny filoham-pirenena teo aloha de misy hoe loi Tobira mahay an'izany daholo nareo loi valsa miala tsy manao ny anaratra olona izay misy moa le izy totr'izany koa lalànan'i Mosesy lalàna ny volavolaina tamin'ny andron'ny premier ministre taloha valsa ohatra na tamin'ny andron'ilay ramatoa Tobira fa tsy lalànany fa zay ny tenenana an'izy azonareo zany zany hoe ianao zany raha mitandrina zay voalazan'ity baiboly ity any amin'ny Genesisy, Exodosy, Leviticus, Deuteronomia, Joshua, alleluia, ireo nosoratan'i Mosesy reo raha lalànan'i Mosesy no izy de tsy tokony hamaky an'ireo kory ny olona fa lalànan'Andriamanitra ary Josia de niteny teto nanao hoe mahay reza tsara nareo halleluia. Izy teo azafady diso kely Josia tsy Mosesy naotra azy fa hatreo amin'ny Deuteronomia ireo boky 5 voalohan'ireo de i Mosesy daholo nanoratra andreo miampy ny salamo izay nosoratan'i Mosesy. Mahay reza tsara nareo hitandrina sy hanao zay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàn'i Mosesy zay ihany no nangatahana teto ny zavatra manaraka an'izay de zavatra voasoratra tao halleluia. Mitakalo ny zavatra anankiray miantoka ny fiainan'ny olona de zavatra anankiray nomena fa tsy zavatra amin'arivony boky anankiray
za tena manaiky andreny olona ohatry hoe mpahay lalàna ireny fa misy boky ohatr'izany lalàna fotsiny eo anatiny de lalàna araka voalaza lalàna andininy fa zao tena hoe mahery nareo mpahay lalàna reo izy mpahay lalàna izy eto mahery nareo mianatra an'ireny lalàna rehetrarehetra be dia be fa ny an'Andriamanitra tsy be dia be ary io lalàna io koa na be dia be koa raha ny an'Andriamanitra misy zavatra anankiray fotsiny lakile de hainao azy daholo nefa ny raha mitandrina an'ireo ianao de io ny tena Andriamanitra mahay izy nareo ke hitandrina sy anao zay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna Mosesy mba tsy vilinareo hiala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia aza mihodina ankavanana aza mihodina ankavia rehefa teneniny ianao hoe aza mekohaka amin'ny samy zavatra voasikotra de aza mihodina amin'ny ankavanana mihodina amin'ny ankavia mihodina amin'ny ankavanana sy ankavia zany de mbola mitady lalana efa aza mekohaka fa tsy ao anatrehany Jehovahandriamanitra de mbola misy sary vongana hafa any eto mbola ekofanao ihany de avela zainao hoe zingy tsy mivavaka amin'ireny fa inona ary ny ekofanao amin'iny raha tsy mivavaka amin'iny ianao fa ianao mitady hiodina tsy hoe mitady fa ianao mihodina any amin'ny ankavia de mihodina any amin'ny ankavanana efa tenin'Andriamanitra hoe manaja ny andro sabata de mihodina amin'ny ankavia sy ankavanana de lazaina bebelona miteny andro lahady andro sabata ohatra hoe andro lahady izy manao fotoam-bavaka de miarahaba-tsika rehetra tonga amin'izao sabata zao teny fotsiny hoe lahady fa tsy sabata ny lahady aza hiodinana ankavia na ankavanana zay lazain'Andriamanitra zay no izy alleloia zany nge fiodinana ankavia sy ankavanana tolo zany aza mitsiriritra ny vadiny namanao de avela zainao fa hikampijaliany le izy koa ampijaliany kosa izy tsy aleo hoe mba ho araiky de mba ampiadaniko asan'Andriamanitra daholo nge zany mba mampiadan'olona alleloia ary havana ny didin'Andriamanitra misy fangarony mahafinaritra be ny didin'Andriamanitra io mahafinaritra io ny didin'Andriamanitra de jerenao tsara ny zavatra zay ataon'Andriamanitra atsika rehetra de maninona no mitondra fahasoavana eo amintsika maninona hoe ao amin'Andriamanitra rery no misy didy mitondra fahasoavana ho an'iza ho an'le olona mitandrina tombon'Andriamanitra ve raha mitandrina ny didiny ianao tsia fa tombono anao tombono atsika tombony ny zavatra rehetra tsy asian'Andriamanitra atao rehetrarehetra ireo de tombotsoa atsika daholo no nijereny tao anatin'ireo alleloia mampilamina fiainana ny didin'Andriamanitra mampilamina fiainana Andriamanitra raha miteny antsika hoe aza mijangajanga tena mampilamina fiainana ny tsy mijangajanga ry havana raha misy raim-pianakaviana eto na raim-pianakaviana mijangajanga manitsakitsaka ny vadiny de za te teny aminao fa tsy mampilamina ny fiainanao ianao mety hoe mahita fafinaretana any fa tsy mampilamina ny fiainanao na de ity resaky ity fotsiny ary ahoana le tsika rehefa le mbola manaonao foana de maneno ny telefona ny amin'ny fany ambony ianao ny ambany ataonao firidingana ny tohatra anankiray aza raisina fa misy patronko zay izany nefatratra an'izany iny telefona iny mampilamina fiainana ve zany so hoe mampiakatra tension mbola arary fo amin'io le asa miresy fa patronko zay fa sady dinga andava firy tohatra re vita ao anatin'ny telo mandingana fotsiny satria mani matahotra tsy hita akory zay ataony ambadimbadika any de aiza ny telefoniko zay resina avenina ovaina daholo ny anarana olona ao lazaina fa irandrim-pandrafitra nefa manao boan'ny tampoka zany randrim-pandrafitra de mbola lazainao fa diso numéro 9 efa tena randry mihitsy ny ao anatin'le izy efa tsy randry fa izy perline na raha mamanay zany azonao le izy Andriamanitra nefa miteny mampilamina fiainana ngiravana zany izy hoe tenao manana mivady aman-janaka za zao ry havana tena nandinika mihitsy hoe Jesosy saotra anao no esorinao tamin'izany
fitsangatsangana ahoana ny andaminako ny fotoanako Jesosy raha avy miasa efa reradreraky ny asa iny de mbola tsy maintsy hitondra olona anankiray anaty restaurant de atao vitre fumée de mandeha any am'le toerana farak'izay rehetraretina zao izy moa no mipetraka aty tena misy olona fantatra misy gazy fantatra ty aloha ety maneno ny telefonina neny neny koa amin'ny miantso aiza ho aizy dada letiko tsy de tia naheno firy na neny variana ty asena mivoaka de andaingisana ka mbola miasa zay reneny fa tena be de be asa misy kerineny aty fa izy nareo zany atya tsy mampilamina fiainana zahatra zay andedin'Andriamanitra tsika tsy atao mampilamina fiainana za tena ko anao na io hoe biby maloto tsy asian'Andriamanitra hoanina io mahasalama ngery avana tsy mihinana reny za tena ko anao le hitanao le tena ko anao misy mangididy lava reny tam'ireny mbola mpihinana an'ireny biby maloto reny fa tena teneniko anao inandray mampimehy anareo ato avavaraka randry vainanarina tomobila fa reny biby maloto reny nareo efa nahita nareo fa mihinana crevette zao nareo de voa mihinana voasary makira nareo satria manino satria tratra ny tandimerina de inona ary zany hinanana an'iny sady mihinana an'izy misy olona mpiaraka misotro taminay zay taloha marary vavony be mihitsy nefa tia misotro toaka de sady misotro toaka izy mihinana le malox zay hitanao malox le fihinana areti-bavony ka inona ary zany ry avana Andriamanitra tsy ada mbola tsy nahita anao nihinana enomby de voan'ny tandimerina zany biby madio tsy malefikanina ny gisa tena mavesatra be de manao antsika taloha rehefa avy mihinana gisa rehefa mamonjy mariazy manino azy natsika ny gisa mavesatra be de fitsika raha mitandrina zay nasian'Andriamanitra nytandremana fotsiny de tsy mila carbonetra zany ianao ohatra fotsiny reo teneniko anao ny manao zavatra rehetra zay asian'Andriamanitra tsy ataotsika de efa voadinik'Andriamanitra fa tsy mahasoa atsika alleloia manajany rainao sy ny reninao de ho lavandiainana ianao ka Andriamanitra tena mampianatra atsika hanaja ny ray fa tsy fanajantsika ny ray aman-drenitsika mahatonga atsika tsy manaja an'Andriamanitra io na zatra manaja ray aman-dreny ianao ajao ny ray aman-drenao de tiavo efa manomboka mianatra am'zatra tia an'Andriamanitra sy manaja an'Andriamanitra ianao ao ny ahafahanao hanaja an'Andriamanitra zay tsy hitanao na ny ray aman-drenao hitanao tsy hajainao ka teto Josoa de niteny nanao hoe nenay taloha reny telefony reny rehefa tena ataony ahasorina hatramin'ny puce mihitsy gaga ny olona gaga mampino tsy maneno mihitsy ny telefony endry be mihitsy le telefony weekend ray manontolo tsy maneno ka tsisy puce fa tsy mampilamina fiainana le misy apailina tokony hiditra apailina teny hidirana fahasoavana hividy tomobile hividy accessoirena tomobile de inona ny mahatonga izy condamné am'le apailina n'olo-kafatsitotsy de fa tiantoka ho anao retinao ndraiky ravana zany hoe fifalianao hoe avy miasa ianao de andeha hamonjy izy vady aman-janaka libéré délivré mihitsy ke ravana zany hoe eo ianao telefoninao eo mampionina eo za fa leroneny alleluia ay zany taloha iny fonao iny vao maneno na mamanao aza miantso misy fotoanao to de zatra fotsiny diso numéro anao ka za ihany le styry dada mama tsy diso numéro mama ohatra tsy mampilamina raha misy ray mpianakaviana eto mbola manao an'izany de za te teny aminao reraka amin'io anao rahalahy raha mivavaka ianao mivavaka nareo mivady io vadinao io ampy anao tena ampy anao io alleloia ampy tsy marina zany hoe
fomba n'lehilahy manam-bola ny mampirafy zany tsy any ny ahitana hoe lehilahy mahery ianao, ny ahitana hoe lehilahy mahery ianao reo ankonanao reo matsiaro ny fisianao reo, tena ampy ny fisianao reo rahalahy, mila anao ny ankonanao nomen'Andriamanitra anao reo, mitodika aminareo aho zany nareo mbola mampirafy nalàna vavy fa lahy matetika ny tratran'io, tsy mampilamina io rahalahy. Andriamanitra tena aza mijangajanga de tsy mahasoa antsika io. Vady aman-janaka ao mijaly nefa didy nomen'Andriamanitra anao ny volanao robaka sahala amin'inona ny karama vao tonga de fa ny any an-trano zarina mihinana ravim-bomanga ny ary nefa ny plat le vao moramora de fa milongolongy. Any akoa restaurant ohatr'izao tondrana anazy tsy tiako ato ka ohatrany misy tsy tiako le ohatrany tsy tiako le paoziny couvertny zareo nefa ry dada mba noana le ankizy ampiraika baka ny vary ranao mofo be sesefanao mofo ny ankizy ary nefa anao pizza hoany amin'ny grec ry havana tahiny tompany itsika rehetrarehetra ary josana napatra ary nananatra ny olona fa raha tsy mivily amin'ny akavisyakavanana de milamina io fiainana io, milamina io mitohy le exode le josoa toko faharoapolo mitohy milamina be mihitsy, milamina be mihitsy ny fiainanao, fitsarana ny fiainanao. Jereo nge nareo menakavy efa mba misy olana kely dada fanohana ny fanohana ahereziny neny ampahereziny ankizy fifaliana foana fianakaviana sambatra tahiny ny tompo alleloia. Le mofo gasy ary amin'io efa mofo gasy efa le tadiavan'le varotra mofo gasy client farak'izay nareo mba tsy ahatra hatramy rapitso tsy azo afanaina mantsy iny de mbola raha anaty iny hoany goter tandremo tsy lany tsy tiako mihitsy mitondra zavatra anareo dada lany vola tsy hoaninareo kory le zazany io efa mandrola gireo izy mamanay zay am'le mofo gasy ny ary nefa ny pizza ary tsy lany de mbola ianao ndreny mizesta ary inao miaraka amin'ny boatra le ambinambiny kely ampisinao zany ianao tena hienjana de aririna de apetraka de mena pourboire ny janako ary tsy omenao na vidina na goûter mba makasara ny ampianarana ny mpianatra ny zanako de le farak'izay mora photo de classe kely le any iny ny vidinao ary nefa anao pourboire omenao ny anina posy izesitiavanao amy raha matoa kely tsy mety tsy mahasoa ary taddio fa raha mijaly lo zanako reo adidinao rehetra an'Andriamanitra reo rahalahy ajantsika ny amin'iny manjary ohatrany hoe resaka tokantrano nety na resaka inona fa etiko itenenareo hoe raha ohatra tsika mandeha tsy mivily amin'ny akavisyakavanana milamina ny fiainantsika zatra rehetra tenen'Andriamanitra aza atao aza atao aza atao reo manevika mihitsy hoe tsiriamboaramielona ka malitsika nitomany ohatr'izao teto avadiko foana ny sary fa tena te hitomany androantsika mifaly soran'Andriamanitra amin'ny connexion alleloia. Riavana aza miala lalàna boky ny fiainana ny baiboly manova olona manova fiainana manova toe-javatra alleloia ary raha aintsika no mitazona nio Andriamanitsika io mifikitra hoy ny ten'Andriamanitra anao mba tsy ivilianareo hiala amin'ny akavisyakavanana mba tsy hakanany firenena sisa eo aminareo ny anarany Andriamanina ao ka tsy hotonononareo na mpianany ananareo kory ary ary aiza manompo azy na mekoaka eo anatrehany fa Jehovah Andriamanitra reo ihany ny fikiro alleloia araka ny nataonareo mandraka androandry mahatonga ny fiainanao ohatrin'io de nao mifikitra tamin'Andriamanitra mifikitra zany tena mifikitra zany tananao roa mifikitra raha mitazotazona ohatry fotsiny tsy mifikitra hoe ty manao zavatra de ty mitazona fa mifikitra zany mifikitra tsisy zavatra tiako ohatran'ireo zanak'ireo mifikitra efa trotroko de mifikitra amina tanany roa mifikitra amina halleloia mampionona mifikitra matahotra ampitahorina kely tiako fikitra halleloia
zany koa hoe dia mampimenareo mifikitra padinareo nge tsy mba mifikitra. Alleloia. Amen. Tadidinao io ifikiro araka nataonareo mandrakandroany zany hoe nahatonga madinesy be tsika vary mila madinesy tsika de rehefa le any iny de ririka manao madinesy kely rehefa vavaka rehefa avy eo rehefa le avy mitomany iny tsika samy manao madinesy daholo tsika raha nisy teto de nanaoko. Alleloia. Ny mahatonga ny fiainany zanak'Israely mbola tsara be hatramin'ny fotoana io mandrakandroany izy Joshua de satria izy ireo mifikitra tamin'Andriamanitra. Raha tianao ilamina ny fiainanao mifikira aza vodsitr'Andriamanitra, aza vodsitr'Andriamanitra, mifikiro. Zay ny hahatonga ny fiainanao ilamina. Andriamanitra ny fikiro tahaka nataonareo mandrakandroany fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo alohanareo Jehova. Porofon'Andriamanitra fa tena mahery be daholo mihitsy ireny fahavalo teo ireny. Tsy firenena tokony ho resin'ny zanak'Israely fa noho ny fifikirana tamin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra nandalo teo ny firenena mahery. Ianao nge afaka malalaka tena teneniko anao anao zakivy zany raha misy fotoana mandalo ady sarotra fa mpandalovon'Andriamanitra eo aminao reny fa jereo io ianao io ka ianao matin'ny olana firy reny lety nabavaka taminao fa io ianao io zay ko misy anabavy teto nangatabavaka tokony andovola be mihitsy lety nambavaka. Alleloia. Mifikitra. Alleloia. Raha tianao nitoy afinaritra. Raha tianao tsy sisy ajanona eo alohanao ary raha tianao zany hoe lehilahy ray manezika arivo de mifikira amin'Andriamanitra ary mifikitra de tsy maintsy miaraka amin'ny 10:20 de tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo. Io ny tena fototra rio foana ny ampianarina ianareo te ananarana ianareo te alohanao mbola tsy mahay lalàna azonao aleo ianao mbola tsy mahay lalàna fa alohanao tonga de tia fa manaraka ho azy ny fahaizanao lalàna. Alleloia. Nareo a de sambatra nareo mahita commentaire moa za tsy de mahita satria raha vao diso mifatoka any amin'ny commentaire de very ny zavatra tokony teneniko nefa samba te hamaky ny commentaire nareo mampimehy marizo zany. Alleloia satria malemy mihitsy hono ny tsinainy. Ry havana. Tiavan'Andriamanitra ianao. Tiavan'Andriamanitra vitanao reo zavatra rehetra reo mavesatra amin'ny olona reo. Hay be te be loatra le lalàna. Mahavariana amin'ny olona de zao lalàna firy ny tandremana eto amin'ity tany fandalovana ity rehefa fa voatandrin'ny olona ary tsisy mitaraina ho an'ny olona. Tsisy mitaraina ny olona. Rehefa lalàna eto amin'ity tany ity tsy mitaraina ny olona. Fa mitaraina ny olona na de lalàna ray fotsiny ary ny teren'Andriamanitra. Aza manao an'izao didy folo de efa tsy niaritry ny olona ny anankiroa amin'ireo farafahakeliny ny anankiray io didy fahaivarivo de efa tsy lanin'ny olona mihitsy de vetina hevitra didy folo mba jereo anao didy anankifiry ny ainantsika eto amin'ity tany ity didy anankifiry ny any amin'ny Suzela zao mbola manatombo ny any Suzela tsy azo atao na siligoma ro anao chewing-gum de tsy azonao ariana eny an-dalana iny didy zany lalàna zany fa vitan'ny fanjakana Suisse mihitsy no maka an'iny de jerena ny ADN de fantatra hoe irado rakoto salama no rorany ity de mandoa antony marina zany Suzela sy diso didy nge zany lalàna nge zany hoe mandrorarora sy mialatsiny sy ny sisa eny an-dalana eny anao any Suisse ataovy nge zany mandovola ianao nga zany azo atao daholo ry havana malala firy ny zavatra tsy azo atao eto indrindra trao anaty zay heritranao zany tandremo zay tsy manao masika toetrao misy fotoana efa tonga eny amin'ny atsasa-dalana miverina manino maka masika
fa izy tamintsika ny hoe misy didin'andriamanitra tsy hoe de iverina mihitsy tsika hoe tena andeha hamerina an'izy isika andriamanitra veryreto de mba andriamanitra nge izy io fa tsy olombelona mba manana fonge io foandra za tena teteny aminao farany didy zay lalovana ajaitsika eto am'ty tany fandalovana ty be fa tsisy mitondra fahasoavana ao atsika maninona zao za maty fe za zao raha ohatra na de 90 kilomètre heure nefany 80 soratra eo de tena mieritreritra ve nareo fa za zao de hoe mandeha 90 kilomètre à l'heure ny tomobiliko de tena faty olona mikararahana ve nefa volaza le mpanao 80 de mandoa vola zany raha tsendra tonga 90 iny de mandoa 90 € na 135 € arakaraky ny zavatra de nitondra inona tamiko zao raha nitandrina an'ina de nitondra inona raha tsy nitandrina tsy mbola hitako mihitsy hoe raha Rakotosalama ity omena 90 € anao fa tena tsy nidepase mihitsy tsisy vao midepase de alaindry zareo ny vola fa vao tsy midepase tsisy miraharaha mihitsy amtejanona kely amin'ny radara mihitsy tsy nioatra io raha Rakotosalama ihany ty mba mandefasany amin'ny adresy tsisy nefa Andriamanitra manaovana ianao zavatra tsara amin'Andriamanitra Andriamanitra tandremako ty de tena am'zay Andriamanitra za ihany ty i Andrina Sizela ihany ty Jesy fitiavana ihany ty Lina Dubois ihany ty tena nanao an'le ohatry zao nge tsy miteny koa de efa ozy Andriamanitra hoe bonus ino ny bonus alleloia ary mitondra fahasoavana ary ny fiainanao ataon'Andriamanitra am'le milamina de atao tany ataontsika milamina tsara mihitsy efa tsy mitondra ny iny eo amin'ny fiainantsika fa raha tianao Andriamanitra tsy io zany mitandrina didy mandeha tsy mihoatra ny radara zany tsy hoe za ty fanjakana hoe tia le olona nanao andreny lalàna de tiako mahafinaritra mihitsy mpanao lalàna resaka fiarakodia lalàna fifamoivoizanety tiako vetra nanao andreny mpanao reny fa ho ajaiko reny izy kosa ve de avelako noratsoratra andreny fotsiny misy antony reny hoe rehefa eto de mijanona kely rehefa eto de manaja ny disitofe olona tsy fantatro kory ary reny fa Andriamanitra tiako de zay teneniny de ataoko satria fantatro fa izy tiana alleloia izy tiana ary reo zavatra sainy tsy ataoko reo fantany fa mahasoana alleloia tsika zao tsy aina zao manao firavaka atao manana gormety volamena be reny de mandeha anao kôdikôdy sao de misy mitifotra sao de misy manana vakin'ny olona mihitsy de efa vidiana ny toerana re andeona anana asoina le gormety de atao anaty poste de to de mandeha to misy mpangalatra tonga de hafahafa fijery amin'ny ohatry miteny tsy ho azoko ka io misy mikatsaka ny ainao zany sao zao tsy manao zany manino tsy milamina tsara tandremo ny fahamasinana tezitra ery anao sary dada tsy tiako fa jerijerendry lehilahy ry jerijery nefa ina nanaovanao ny akanjo fikeny tsy mba ho jerijereny olona ve nanaovanao an'iny mandainy ianao raha miteny hoe tsisy hijery ny nanaovanao an'iny ko raha tsisy tianao hijery any afeno e afenoy e saromy tsara ohatra ny ety mivehivavy eto amin'ny fandarina andramoka izao e alleloia mahasoa atsika ho any zavatra sain'Andriamanitra atao mahasoa hotahiny tompony ianao atao marana antsika azy mba lasa ny fotoana marina fa izy connexion fa tsy anara loatra etsika any amin'ny Deutéronome toko fahafolo ny de faharoapolo jenao tsara Deutéronome toko fahafolo de faharoapolo azov'Andriamanitra anao atahoranao izy no tomponao ary izy ny fikiranao ary ny anarany no ihaniananao izy ny fiderahanao izy no Andriamanitra ao izy efa nao le zavatra lehibe sy matahotra reto aminao zay efa hitan'ny masonao olona fitopolo ny razanao izay nidina avy tany Egypte nefa ankehitriny nataony Jehovah'Andriamanitra ao martaka ny kitany amin'ny lanitra ianao ary tiavany Jehovah'Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva zay sainy tandremana de ny lalàny sy ny fitsipony sy ny didiny alleloia ato amin'ity ary tena mahafinaritra be marana antsika azy ato amin'ny Deutéronome toko faha-raika ambin'ny folo de andiny faha-valo ambin'ny folo hatramin'ny faha-raika amby telopolo ty misy anatranatra ho anao tindrianatry Mosesy fa raisy hoe mba nananarany rady Rakototsalamanao koa androany hoy ny ten'Andriamanitra de ny faha-valo ambin'ny folo ko alatsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko izao alatsaka izy ao izy alatsaka ao amin'ny fo
de alatsaka ao amin'ny fanahy de tena milatsaka ao am-poko mihitsy Andriamanitra tena aza manao an'izao reto amainina tompo tena tsy ataoko zany Jesosy aza mandainga eny ray io tena latsaka ao tena tsy hanao an'izany fa aza matao latsaka ao am-po alleloia alatsa amin'ny fonareo sy amin'ny fanareo zao tenko zao ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananareo zany ka ho fe fampatsiarovana eo ambony andronareo le zavatra tenen'Andriamanitra zany eny amin'ny tananao misy eny amin'ny andronao misy zavatra ngezabe zay tadio fa ny ametrahana an'lay marika ny bibi de eo amin'ny tanana ankavanana sy eo amin'ny andrina feto Andriamanitra de miteny fa raha latsaka ao amin'ny fonao ny teniny de fehezo famantarana eny amin'ny tananao de eo amin'ny andrinao de ampianaro efa tsy teo efa nisy fotoana nytory an'izay teny zay hoe ny mariky ny bibidia an'ny devoly de ny tombo-kase an'Andriamanitra de mahavarina fa eo amin'ny toerana anankiray izay itovizany de eo amin'ny andrina eo ny ametrahana an'ilay mariky ny bibidia fa eo ihany koa no asean'Andriamanitra ametrahany ny anjely lay tombo-kase ianao zany raha tsy tianao voapetaka ny mariky ny bibidia anao apetrao tenin'ny androany eo amin'ny andronao sy eo amin'ny tananao ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra hitanao fa raha io no tafapetaka aminy nay zao efa misy an'izany io tsy voapetaka ny eo amin'ny androna io tsy voapetaka mariky ny bibidia zany so ny tanana tsy afaka asiana an'izany zao satria efa misy tenin'Andriamanitra tombo-kase an'ny lanitra alleloia ary eto de Andriamanitra miteny ataovy ambony famantarana eo amin'ny tananareo zany ka aoka ho fe fampatsiarovana eo ambony andronareo andiny fa sy mivola ary ampianaro ny zanakareo zany ka resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo ary soraty eo amin'ny tolam-baravarany ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao izy mba ho maro ny andronao sy ny andro ny tanànakao amin'ny tany zay inianan'i Jehova amin'ny razanao mena azy ny faharetan'ny toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany ry havana ny tenin'Andriamanitra ozy tenin'Andriamanitra ataovy any amin'ny loha ataovy any amin'ny tanana resao amin'ny zanakao ampianaro amin'ny zanakao resao na mipetraka any an-tranonao na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo soraty eo amin'ny tolam-baravaranao mihitsy alleloia inay ny tranonay feno tenin'Andriamanitra alleloia ny nina moa izy tia ny tokantranonao feno tenin'Andriamanitra de tenenao ny zanakao reny de resao isan'andro zay miresaka tenin'Andriamanitra foana na eo am-pisakafoanana nay zany zanakay resahanay tenin'Andriamanitra resahanay momba ny Jesosy misy fotoana zay miteny any zanakay oraka izy tsotr'tsika raha tsy Jesosy eny tata sy neny io fianaranareo tsotro zao raha tsy Jesosy tsika rehefa miala editsika ka mitoy manao marina de makany an-danitra misy fotoana tamin'ny fety mbola kely de nanao toriteny izy de le zavatra nyresadresahanay nanao toriteny tamy zany anaty YouTube any izy fa tsy tadidiko intsony ny titrany efa ela be zany de ina zavatra nataony toriteny mahita le zany manao toriteny reny izy neny de nanao toriteny izy de zavatra nataony toriteny le zavatra nyresahanay rehefa eo mpisakafoanareo nyresadresaka tsika reto nampianany teny mampionana rehefa tsika rehefa tonga Jesosy de miakatra an-dany de any an-danitsika de misakafo ohatran'izao de latabatra lavabe de eo daholo tsika misakafo de mihinana fotsiny zavatra mahafinaritra be de anjely no miservira de mpandro lanitra mihitsy no manao ohatr'izany resadresaka ohatr'izany de tonga anatin'ny sain'ilay ankizy le izy teneniko anao fa reo zanakareo tsy mety mivoaka ny trano reo namenao zipo mipotry zany ny ambony lohalika an'ireo tsy hoe kapohana ny fekibo fa tsy mety amin'izareo tsotra fotsiny tena marina zany teneniko anao zany alleloia satria manina ampatsiarovy azy lazao mampalahelo mahita hoe pastera tena mitory fahamasinana fa ny zanany zanany vavy efa 7 ambin'ny 10 taona 9 ambin'ny 10 taona
dia manao pataloha dia ahoana moa zany ny anitsinao an'iny pastera iny mbola zaza ve fa zaro amin'ny lalina tokony arehany zaza ozy ten'andriamanitra paraplehibe izy tsy afaka amin'ireny intsony nenay zao afaka mihitsy zay zay tsy hoe afaka ana mbola hidresy andreo zaza am'zay mahasory am'izay ho any tsy maintsy ozy de kizy hoe kitony nanaovanay hatram'izay tao nety any tadasiny fa za fa nenay diny mbola kely reny efa tsy zany tsony hitany am'ireny de ataony zay ataony reny halleloia de hoy ten'andriamanitra hoe resao e na mipetraka na ao an-tranonao na mandeha eny an-dalana na mandry soraty eo amin'ny filambaravara manitsy reto tsy azo atao halleloia zay manana tableau be zay tamin'ny efa taloha be 15 be zay izy de misy didy folo de zay misy ohatran'iny mahita farafaratsy hitany olona ny didy folo zay misy ohatran'iny farafaratsy mahita ay tsy azo atao mamono olona halleloia soraty eo amin'ny filambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao halleloia amen mba ho maro ny andronareo sy ny andro tanakireo amin'ny tany zay nianana zay mba ho maro andro sy tanao zany tombotsoan'izy tombotsoantsika tombotsoan'izy tombotsoan'ny olona sy tombotsoan'ny sy tombotsoan'andriamanitra andriamanitra efa andriamanitra foana tsy hoe anao zay tiana anao anaja didy ianao de zay vao mitombo voninahitra andriamanitra tsy mihetsika intsony fa efa ngeza be foana fa soan'izy izy le tiana ho lava andro andriamanitra efa ary fahasombeka velona foana tsy hoe tsisy manaja ny didin'andriamanitra de mehireraka andriamanitra de meketraka tsy fa ianao mba ho lava andro iainana mba iainana tsara foana hoy ten'andriamanitra mba ho lava mba ho maro ny andronareo sy ny andro tananakireo amin'ny tany zay nianana jeovanareo toy ny faharetany lanitra amin'ny ambonin'ny tany halleloia fa raha mitandrina tsara izao lalàna nareo izay andidiko an'izao ka manaraka azy ho tiany Jehovandriamanitra reo andeha amin'ny lalany rehetra sy hifikitra aminy io indray le hifikitra de ho rahan'i Jehovah alohanareo firenena rehetra ary anareo aresy firenena maro zay lehibe sy mahery noho nareo ny tany rehetra zay diavy faladianareo de ho anareo hatramin'ny efitra libanona ka hatrany amin'ny tany Eufrata ony Eufrata ka hatramin'ny ranomasina revana ho faritanareo tsisy olona janona eo alohanareo fa ataon'i Jehovandriamanitra reo azo ny tahotra sy ororanareo ny tany rehetra izay ho diavinareo aka nolazainy noho ny inona fotsiny zany fanaovana ny sitrapon'andriamanitra fotsiny fitandremana ny didy fotsiny halleloia za indro zao metraka fitahina sy oziny enonao tsara ty faraparanty indro enam-roapolo indro za mametraka fitahina sy oziny alohanareo fitahina raha enonareo ny didin'ny Jehovandriamanitra reo izay andidiko anareo anio fa ozina kosa raha tsy enonareo ny didin'ny Jehovandriamanitra reo fa ivily ala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba alehanareo ka anaraka andriamanitra afa zay tsy anareo riavana mitondra ozina ny tsy fanaovana ny sitrapon'andriamanitra mitondra ozina ny tsy fantanterahana ny sitrapon'andriamanitra ary mila mieritreritsika fa toko manao sitrapon'andriamanitra amin'ny malagasy navira manatsy mety hoe tena mijaly zao firenetsika zao hitanao ny accident mitsangy reny resaka ara-panahy reny misy ara-panahy ngeza be ao ambadiky reny rehefa tena miaino anatin'ny tontolo tsy hita maso tsika hoe miditra anatin'ny fanatrehanao amin'ny tontolo tsy hita maso de fantatsika ny secret ao ambadiky reny fa teneniko anao fa amin'ny fotoana nge misy accident mahatsirabina be amin'ny toerana reny efa misy devoly nge miandry fanahin'ireny olo reny le izy raha vao zavatra ohatran'ireny any Madagasikara eny misy foana faty olona mikararahan'ireny de efa misy zavatra ao ambady ozina ireny fahantrana lalina vao ozina ke Madagasikara ny ao de mampalahelo foana ty le volamena 73 kilo nalaza be teo nefa ny ary misy olona zao vao nahita zavatra mampalahelo be mba manao jeritodika mba manao antsoava aminareo fitsarana ao Madagasikara ao mba ataovy ihany mba misy maha olombelona le izy misy olona teo tena hoe vohitako teo mety amehako mizarana iny izy lehilahy anankiray tratra vatra CD olona mahantra sairina kely vatra CD de mety le CD pirate sy ny sisiny de tratra de migadra enim-bola verina avy any simba hatramin'ny tokantrano kezany io zay nikatra tsy nananasa sy ny sisy de ny vary lava
maty ny farany nefa olona ambaniny aniny mivoaka ao an-trano varotra CD tsy nangalatra varotra CD fa CD pirate teneniko anareo ty zavatra ty ny CD amin'ny mampionina tamin'ny nanao CD izy tsy problème an'io zany na misy manao pirate zay zany mba mampalaza anazy ty mba hiveloman'ny olona any kinona misy mividy pirate misy tsy mividy pirate za veravana akoatran'ny za kory tsy miteny hoe zavatra tsara zany fa azo le ferina kosa zany raha am'izao fahasairana azy hoe mavidy CD kely izy de mba manao copie kely izy de mba misy vola lany to de mba maka tombony kely izy de tena mahafatiavaka be an'le mpanao le artiste mafy mihitsy hoe zany hoe mba misy za aloha ravana tsy de tsy hoe tsy artiste fa mivadiko tena nanao CD fa tsy problème zany ravana indrindrindrindra hoe raha mahita ianao hoe olo manan-kaja manao zavatra tsy mety fa miriaritso maniny eny olona sahirana kely reny hoe mba mivarotra CD ravana mba manana fohantra rery mpitsara sy ry mpitandro filaminana mahantra ngeny ny olona fa za koa tetena hoe zany rehetra zany ozina daholo zany ary tena misy ozina mahery vaika be ao amin'ny Madagasikara atsika io ny fanompoan-tsampy ve moa tsy atao zay asian'Andriamanitra tenenina tsisy tsisy manao mivavaka ihany koa fa manala baraka an'Andriamanitra tena marina izy zany teniko anao zany alohan'Andriamanitra ry amantsika mbola tsy mivavaka aloha zay mivavaka fa manala baraka azy za aloha de tena malahelo tena isorako an'Andriamanitra hoe ananantsika ny groupitsika Gamalila keo sady manentana anao ihany fa efa nanao hetsika anankiray aloha tsika zay tamin'ity toan'ity tamin'ny Gamalila de manangom-bolona indray tsika io de tsy maintsy ahita zavatra ataotsika anapitsika mahantra ny Madagasikara fa sady taiterina ihany nareo ohatry nareo ohatry tsy de misy mandray anjara ao am'le tsy haike manana groupe hoe Gamalila fanampiana mahantra za de tsy mba naray an'izany hoe message kely zany hoe akoatran'ny efa manao ireo efa zatra manao fa mba manentana antsika rehetra eto tsisy rakitra angatahana aminao eto fa ny mba angatahana aminao raha misy ny azonao atao de mba mandraisa anjara manana groupe tsika anaty page ao anaty mur akao tapeo anaty mur akao hoe Gamalila de hitanao fa tsika manao anamanitra ny Madagasikara tsika de raha mba misy azonao atao de mba alefaso ny tsipaipaika kely mandefaso MP ango na tonga de alefanao any Madagasikara direct na alefanao aty aminay na chèque na virement na espèce mety foana fa reny ny atambatambatritsika de mba tsika hetsika ho an'ny sahirana fa rehefa tsy hanao ny olona de tsika mba manao kely zay azotsika atao na de ataoko ary sakafo indray mihinana ho an'ny olona any tsy olana zany ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra ravana ny hafatra tiana tenena amintsika androany de zao ny tsoahana sitrapon'Andriamanitra de mitondra ozina ary tsy le ozina rehefa andresahantsika eto androany fa le fiainantsika mila miova tsara mampiova fiainana ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra mampiova fiainana ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra za te teny aminareo androany raha tianareo hitoy ny fiainanareo hitoy milamina be hitoy mahafinaritra be ny fiainana halleloia de mifikira amin'Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra de teneno hoe tena za Jesosy tena mba te hifikitra amin'izy mba te hifikitra amin'i Jesosy androany zay te hifikitra amin'i Jesosy androany de ataontsika hiverina ohatry ny zazakely mihitsy ataontsika tena hifikitra eo atratran'i Jesosy Jesosy za tena teo atratranao Jesosy tena eo atratranao mety aminahy Jesosy za hifikitra aminao satria te hanana fiainana io zao misy fiteny tena izy mba te hifikitra andao hifikitra amin'Andriamanitra io fiainanao io ninona paozin'ny fiainanao io ninona zavatra ianao raha androany ianao vonina hifikitra takandrolo reo hifikitra amin'Andriamanitra ho hitanao zany fiainana mahafinaritra ho hitanao zany fiainana mahatehonina hitanao zany fiainana tsy ritin'ny olona fiainana mahatehotia fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ho tahiny tompony zao tsika nanao ty hira mahafinaritra be ty hiranay taminao sekolelady izy ty ary tam'izany rehefa mihaino an'izy ty de toritory ny foko tam'izany mbola kely tam'izany de ohatra mampite hifikitra be atratran'i Jesosy zany de ataontsika tery ty ho voninahitra androany tsy hoe mampatory anareo kory na hoe mifampatoriana zazakely fa atao mihitsy tsika rehetra hiara iainana zany ianao Jesosy eo atratranao eo mahafinaritra anao tahiny tompo isika rehetra hivavaka tsika aorian'ny hira ity halleloia Grazie, ma
mifikira amin'Andriamanitra ianao e ohatra hatrany Jesosy mahatsara antsika rehetrarehetra ry havana malala. Alleluia, amen. Tompo eo ihany no misy zava-tsy mahafa-po. Rahantsika vavaka zany iry zany ry havana malala. Rahantsika vavaka koa zany toriteny zany. Ataontsika araka hiteny androany hoe Jesosy hifikitra aminao zay. Alleluia. Tenen'Andriamanitra hifikitra aminao zay. Alleluia. Fa mifikitra aminao no mahatsara anay. Mahasambatra ngery avany mifikitra amin'Andriamanitra io. Tsara ngery avany io miara mandeha amin'Andriamanitra io. Mahatonga ny fiainanao mbola ohatrany tsy dia mahafa-po dia satria ianao mbola tsy mifikitra amin'Andriamanitra. Andaontsika hifikitra amin'Andriamanitra. Andaontsika tena hiteny androany hoe Tompo, mitoery ianao ato anatiko. Mitoery ianao aty anatinay. Ampianaro hifikitra aminao zay Jesosy. Samy ianao an'izany vavaka zany tsika amin'izao fotoana izao. Hitentsika manao hoe Jesosy eo anilanao ihany, tsy aiza tsy aiza, fa eo akaikinao ihany no mahatsara anay. Dia hifikitra aminao zay anao ny sitraponao satria izany no mahatonga ny fiainanay hilamina sy hirindra ho feno fitsarana, ho feno fahasambarana. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy manoloana anay ny didinao, ny didin'Andriamanitra rainao. Lakile ngezabe ahafahanay miova fiainana, lakile ngezabe ahafahanay manana fiainana mahafinaritra. Dia ta io Jesosy ampianaro zay tsirairay avy reto Jesosy, ampianaro reto olona tsirairay avy reto. Ampianaro ahay ity anao, ampianaro ahay amin'ny voninahitra anao, ampianaro ahay akatoanao. Jehovah-Andriamanitra tsy toa, ianao ny fiainanay, ianao ny fifalian'ny fonay, ianao ny fahasambaranay. Rakofy ny fanainao masina, rakofy ny tanam-pahasoavanao, rakofy ny herinao zahay, rakofy ny herinao fa tena milanao. Arak'izany izany Jesosy eo atratranao eo ihany no misy zava-tsy mahafa-po ny fiainanay. Isaoranay ianao ny connexion zay nananana androany na fanambolana anao ny fandarana. Isaoranay ianao zany ny fifaliana manana anao. Dia tehirizo reto mpanomponao reto Jesosy, tehirizo ny tsirairay avy. Ataovy tia, makafy anjany mitandrina ny didinao zany. Fa zava-mahafinaritra loatra zany. Misaotra Jesosy satria fantatro fa tsy mba velanao irery fa ianao ampianatra ny tsirairay avy indray amin'ny voninahitra anao, andeha miara-mandeha aminao Andriamanitra tsy toa. Fa mila anao ny fiainanay. Mandainga zay raha miteny fa tsy mila anao ny fiainanay. Fa tena mangetahetana zany zay Jesosy hoe anana fiainana mahafinaritra,
anana fiainana mitoy mahafinaritra ary anovan'ny fiainanay any ianao amin'ny fotoana napahana hevitra taky ny androany fa zay anompo anao zay andeha eo amin'ny fiainana manompo sy manaja anao sotra Jehovah-Andriamanitra tafiherinao ary zay dia raha kofy amin'ny raha anao mahery ka raha hiala eto zay dia nanjeno mahery itoby manodidina ilay tsirairay avy ary ny teny zay napavy dia tsy mba misy na dia kely monja aza afaka hotsaingohan'ny devoly fa amoa avy zato eny arivo tsy manam-patapirana ety anatsirairay avy sotra Jesosy ny ampitsonay apetraka ampelan-tananao mba fankalazanay an'izany fahatelo taona ny akira teo zany Jesosy apetraka feno ampelan-tananao ho voninahitra nananao misaotra Jesosy zay tsy lazako ianao mahalala ny masoa anao mihoatra lavitra anao za maneritretina tsirairay avy halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana zao ampandrotsika ny anabavitsika Berta abaniko hoe ta ivavaka ho an'ny firenena ta tompo ranabavy Berta. Alléluia, taïntou pastera. Taïntou pastera de taïntou paskareta yara ivavaka risy. Andriamanitra tumpo tsara indrindra mbola tena faly misaotra anao izahay. Misaotra tumpo anony fitantanana ny vimbinanao anay. Namakivaky nandritra ny tontolo andro iny ka nahatratra izao fotoana zay antoany any anarana izao. Ankehitriny tumpo malala tsy miafina taminao. Mihetahetam-ponay rehetra izay nanaraka izao fandaharana izao. Engane Jesosy ny teny zay namitondra anareo ny mpanomponao. Engane tumpo tsy ho hisy diso anjara ny tsirairay avy. Fa tena hipaka ao anatin'ny fony fanaraka izao fandaharana izao. Ny teny zay natafy teto ary tsy lalidalovina eo amin'ny sofinay zany Tompo Andriamanitra fa tena hipaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Ary ankehitriny Tompo dia tsy miafina aminany firenenay sy Madagaskaranay izay entina mivavaka eto anatrehanao. Ataovy tsy erikerika Jesosy na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana fa tena hitoky aminao Andriamanitra. Hanao araka ny sitraponao ary hialany amin'izay tsy araka ny sitrapona rehetra. Tompo malala maro Andriamanitra ny zavatra zay mbola mahavarina ny firenenay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Engane Tompo ny amin'izao toriteny zay natafy ndraiky mpanomponao izao hipakany amin'izany firenenay zany. Hialany amin'izay tsy araka ny sitraponao Jesosy fa handeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Ary tsy miafiny aminao koa Tompo izay rehetra tsy ambolenany amin'izany firenenay zany dia toero amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompony sabata izany. Tsy anankety Jesosy satria ianao Andriamanitra nifitian'izany firenenay zany. Ary amin'izao ankehitriny izao Tompo malala dia tsy miafina aminao ny firenenay. Mbola maro Jesosy dia mbola tena tsy mahalala anao, mbola tsy manafina anao dia kekezo manokana ny firenenay. Ataovy afaka ny amin'ny firenena zay mbola tsy mankasitraka anao Andriamanitra fa ataovaheny anivona mandrakarivo hiaina eo amin'ny fahatsaranao hanao araka ny sitraponao. Izany vakoka izany dia petraka feno ampelantananao. Resiko hanjaka Tompo ho voninahitry ny anaranao masina. Ary ankehitriny Jesosy efa tena misaotra anao izahay noho ny fitantaranay izao fitsingerenany taona izao. Fahatelo taona ny akira Dio za Jesosy manala tena fifaliana ho anay ny ambolana eniny teno tandroany satria naro ny asa devoly zay famafako izay eny sifinay zay nandalo teo ambany masonay kanefa Tompo noho ny fitantanana ny fivolinanao izao akira Dio izao mbola nafahanay manatanteraka izao fandaharina izao. Tsy anay Tompo tsy sotranany amin'izany. Ary efa vohita fifaliana mandrakariva izahay hiandrandra ny famonjenao ary hanandaka anao eo ambony avondrino. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra ny ranabavy Berta tsika tao anatin'izany vavaka matsiro izany dia tahiny tompany ianao ranabavy Berta any antoerana izay misy anao ao ny asa mandrarà fa tsy adinao koa rehefa mandray anjara fampahery aminay eto dia tahiny tompo ianao Andriamanitra hamaly fitianao. Makasitraka antsika rehetra ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Raha mbola sy tonga amin'ny ran'olanitra Jesosy dia misy ny connexion dia mionety tsika raha pitsy manomboka amin'ny 7 sasany na amin'ny 10 eo
fa atsika kosa rapitso lavalava ny fotoana atsika hatrany amin'ny minuit any tsika miaraka eto rapitso mihoatra kely satria sasakalimbavaka no atao anakalazantsika ny anniversaire-ny kiradio fahatelo taona ny kiradio taintompo www.andramokaizo.com afahanao mieno ny izapeo kiradio www.andramokaizo.com de misy totenezaka ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandaran'zao no mbola tsy naheno anao misy mba mandeha feto le lien le radio atsika zafaty mba cliquen'ny olona mba afahany mieno de amiray amin'ny efatra ny fito arivo ihany koa de misy toloteny de tahiny tompo fity firija Kodaleoni Verserina sy zay rehetra miaraka teto de misaotra na trendro farany rapitsika de efa mireto de mandalo tontolo andro mampinaritra daholo rapitso de matoro tsara rehefa aveo tahiny Jesosy makasitraka haleloia amen